Mpianatra mitaky ny handoavana vatsim-pianarana sy hanatsarana ny fotodrafitrasa am-pampianarana izay zony tanteraka no zona ampiasana hery famoretana izao hoy ny Mafami izay nitsidika ny mpianatra naratra ny androany. Ny fitondrana Rajoelina izay tsy mahay mitantana, tsy mahazaka demokrasia ihany koa mamono ny fahalalahana maneho hevitra sy manao fitakina ankalalahana raha izao zava-misy izao hoy ny fanehoan-kevitra izy ireo. Ilazaintsika moa ny mikasika an'izay sy ny vaovao hafa izay misongadina famelohany hilazantsika izany aloha dia toy ny mahazatra ary tsy miova azadiny ny mi-abonné ny chaîne natsika, azadiny ihany koa ny manisy j'aime ny vidéo noho ny farany dia apetraho ihany koa ny commentaire. Zay ary no ela andeha ary idirantsika izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny zavadrehetra ndao ary. Anisany niteraka hady hevitra be deabe moa ity vaovao anankiraha ity raha vantany vao nivoaka ary samy naneho ny heviny sy hatezerany daholo ireo olona rehetra izay naneho hevitra manoloana ity vaovao ity. Ity vaovao ity moa dia nilaza hoe hosazina ireo mpanjifa tara fandoavan-jiro, aroso mialohan'ny fahafolon'ny volana ny daty fitsinjaran'ny jirama ny faktiora isan-tokantrano. Ao anatin'izany faktiora izany ny fepitoana handoavana ny faktiora. Raha toa ka dila io fepitoana io dia iharan'ny sazy ny mpanjifa ny volana manaraka. Sazy izay ho tonga amin'ny fampiakarana 5 isan-jato ny faktiora ny volana manaraka hoy ny avy ao anivon'ny jirama ary ny fanapahana na fanesorana ny kontera mihitsy no mety hiafarany izany. Izany izay vaovao navoaka ny jirama ka dia tena niteraka resabe tao anatin'ny tambanjotra ary be deabe ireo olona naneho ny hatezerany raha vantany vao nahita ity vaovao ity. Ao moa ny sasany milazaka nanao hoe ianareo koa dia tokony sazina raha toa ka mampiakatra faktira amin'ny tsirariny hoy ireo izay maneho ny hevitra. Ndeha resika ilaza zavatra manaraka sy ny vaovao misongadina ao anosy Madagasikara. Tapitra ny roa amin'ny 70 ora nomeny ireo mpiasa sy mpikaroka eo anivon'ny FOFIFA hialany tale generaliny sy mikasika ireo fitakina maro tahaka ny fandoavana ny karama. Mbola ny ampahany no voavaha tamin'ny fitakina ary mbola manoho ny asany ihany ny tale generaly. Ny roso tamin'ny fitokonana foibe ireo mpiasa ny androany, tsy mila DG mitady tombotsoa manokana, DG mianatra miasa hoy ny sorabaventy izay nolanjainy ireo mpiasa ny FOFIFA. Tsy hitsahatra ny fitokonana raha tsy miala ny tale generaly hoy izy ireo hatrany. Izany ny zava-misy koa dia ampafantarina foana ianareo rehetra. Ndeha resika ilaza kely ny hafatra izay nataony filoham-pirenena Nirina Andry Rajoelina. Hoy ny filoha nilaza hoe mitovy fijery izahay sy ny filoha Laurenceau manao ny ezaka rehetra ho an'ny ho avy mamegatra ho an'ny kontinanta afrikanina. Piralahy mianala i Madagasikara sy Angola. Manoratra pejy vaovao isika manamafy orina ny fifandraisana eo amin'ny firenena rotonta miaraka amin'ireo fifanaraha-mpiarah-miasa nosoniavina omaly. Ho ela velona ne ny fifandraisana eo amin'ny Angola Madagasikara hoy ny hafatry ny filoham-pirenena ny Madagasikara. Helahela moa isika zay tsy niresaka any Ramatoa Hariety sy tsy niresaka mikasika any Faratsiho satria raha vantany vao nalaza moa iny Faratsiho iny tamin'ny fotoanany fampielezan-kevitra dia efa tsy heniheny tatoato fandeha isika hijery kely ny resaka izay nataony Madamo Hariety. Fanolorana ny poste avancé miandrarivo Faratsiho moa ity resaka ity. Hoy hafatra izay nomeny Hariety ny fitiavana ny vahoaka sy fanaovana valibabena ny fagatra ny aviana dia midika tsy famitahana azy ireo fa fitazomana ny teny nomena ka izay nampanantenana dia tsy maintsy tanterahana hoy hafatra izay nomeny. Vita sy amantsara ny bureau hanaovana poste avancé ho an'ny gendarmerie pirenena sy ny trano hipetrahany na hoe logement ho an'ireo zandary hiasa any amin'ny commune Miandrarivo distrikany Faratsiho. Zay mahatsara an'ity lalatina ity satria izay teny rehetra lazainy dia tsy maintsy tanterahany ary zay fampanantenana rehetra zay nampanantenainy dia tsy maintsy ataony ezaka rehetra mba hatanteraka izany fa tsy mba manao fampanantenana pokaty izany ity Ramatoa ity. Araka izany moa dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny zandary sy ny ben'ny tanànany Miandrarivo ary ny vahoaka any an-toerana izany zavatra izay voalaza izany mba hiantohana ny fandriampahalemana ary samba ny vao mba hanana tombon-janapahitra ny zandary any Miandrarivo ka tena velombolo ny vahoaka raha araka tatitra izay nataony Ramatoa Hariety.
Nampahafantatra moa izy sady nametraka ny fanontaniana ary noho ny farany dia nivaliny ny fanontaniana izay napetrany. Fa maninona no izano nanolotra azy hoy fanontaniana izay napetraky ny Lalatina ary novaliany izany fanontaniana izany koa satria izano niantoka ny fanamboarana azy ary nanampy tamin'ny fikarakarana ny fametrahana azy. Ary tsy nadinony Madamo Henriette ny nankasitraka ny fitondram-panjakana. Ankasitrahana betsaka ny fitondram-panjakana miainga any amin'ny filohan'ny repoblika ny premier ministre ary ny ministre délégué misahana ny gendarmerie-pirenena fa nanaiky ny fametrahana izany poste avancé izany any amin'ireo commune ao anatin'ny distrika ny Faratsiho. Mbola misy commune hafa tsy mba manana poste avancé ao, mbola mijaly amin'ny ady amin'ny tsy fisiany fandriampahalemana ka ataona itanjona ny mba hisiany izany isaky ny commune ho fanampiana ny vahoaka ho ifampanantenana sy ny hafatra izay nomeny Ramatoa Henriette. Noho ny farany moa ny nilazany ny hoe mitohy ary hitohy ampitiavana foana ny asa mba hampivoarana ny distrika izay niaviana. Isaorana an'Andriamanitra lehibe foana raha mbola afaka manao izay ezaka rehetra anampina ny vahoaka any antoerana oka ho azy rery ny voninahitra Faratsiho tsy maintsy mandroso fitiavana fa tsy fankahalana hoy hafatra izay nomeny ity madama ity. Ankasitrahana izy ary ankasitrahana koa ny fitondram-panjakana sy nireo rehetra izay tokony isaorana satria anisan'ny tena madamo mahery fo ity madamo ity ary raha toa azy daholo ny mpitondra rehetra sy ny olona rehetra izay hanasoany tanindrazana tena efa sambatra efa ela ity nosy ity. Rehefa voalaza ary ny mikasika an'izay madamo Henriette izay ndeha resika hilaza zavatra hafa sy hanambara vaovao hafa izay vaovao misy ao a Madagasikara. No tanana amponja Vonjimaika eny Antanimora ilay lehilahy voarohirohy ho nisandoka andraikitra sy nisoloky olona maromaro ho mahatafiditra mpiasam-panjakana eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy. Rehefa avy nandalo fampanohavana moa izany ary tsara ihany koa ny mampahafantatra fa amin'ny 7 Aogositra 2024 zao ny fitsarana mikasika ity raharaha ity. Fa ny mikasika ny mpianatra naratra teny Votovorona kosa tsy mbola fantatra na hahita na tsia ny masony Germain ilay mpianatra taona faharoa eny amin'ny polyteknika Votovorona notifirin'ny mpitandro ny filaminana ny omaly. Mpianatra nitahaky ny handovana vatsim-pianarana sy hanatsara ny fotodrafitrasa mpampianarana izay zony tanteraka no izao nampiasana hery famoretana izao hoy ny mafami izay nitsidika ity naharamboina ity ny andro androany. Ny fitondrana Rajoelina izay tsy mahay mitantana, tsy mahazaka demokrasia fa ihany koa mamono ny fahalalahana maneho hevitra sy manao fitakiana ankalalahana raha izao zava-misy izao hoy ny fanambarany izy ireo hatrany. Zay koa moa ny namarana ny videontsika ary toboko vavy sy toboko lahy koa dia mankasitraka misaotra mankatelina ianareo rehetra navita ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataony alavan'ny resaka hametra veloma izahay ody izahay soadia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay kinasa veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray eo.